Mitadiva olana aingana ahafahana manampy ny vahoaka amin'ny fampiasana ny teknôlôjia vaovao no mahamaika ny ministry ny fampiroboroboana ny atao arakajy mirindra sy ny poste Razafindrahamalo Tahina, ny fampiasana ny transformation digitale ary ny fametrahana ny service financier ho an'ny vahoaka eo anivon'ny poste. Atao arakajy mirindra no voalohany atao priorité antsika eto amin'ny ministère ahafahantsika manampy ny vahoaka malagasy, manampy ny mpanjifa hoe na resaka kohana télécommunication zany io, na resaka réseau internet io, na resaka ataontsika hoe service digitalisé io. Ny poste moa zany satria ny poste zany anisan'ny ataontsika hoe agence sociale raha azo lazaina ohatran'izany eranosy ahafahantsika mampiasa service financier vaovao ho an'ny vahoaka malagasy, resaka crédit ohatra, resaka ataontsika hoe fandefasana vola ohatra ataontsika mobile monnaie reny zany ny poste malagasy mahavita an'izany. Mandeha ny fanadihadiana momba ny fanaraha-maso ireo mpandraharaha telo lehibe misana ny tambazotra Antserasera.